Avantsika rehetra ny atokantrano manohy ny fianarana amin'ny alalan'ity famelabelaran-kevitra mifahitalavitra ity. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy ampitombo ny fahalianana sy atonga antsika ahita maminy ary ahita fitahina amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Androany isika dia andinika lohahevitra lehibe anankiray manao hoe fanambarana miezinezina amantarana ny andro farany. Tsy manavaka saranga ankehitriny. Ny tahotra sy ny tebitebiny amin'ny hoafy, na mahantra io, na manan-karena, na fotsy hoditra, na mainty hoditra, dia samy feno fanahina hoe inona no avoaka ny ampitso, inona ny finosy no avy eo amin'ny fiainantsika. Ny boky ny Apokalipsy izay dinitsika dia anaisotra tanteraka tsy eo amin'ny fiainantsika izany tahotra izany. Inona moa no fanantenana lehibe omeny izany boky izany atsika? Maraina vaovao, maraina feno fiadanana, maraina feno fifaliana. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny 17 manao hoe indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy azy, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampafantatra antsika ity boky ity fa eo ambadiky ny ranomaso izay velomantsika ankehitriny dia misy fifaliana, ao ambadiky ny fahoriana, any ambadiky ny fijaliana, any ambadiky ny korotan'ny tokantranontsika dia manome fanantenana ny amin'ny hoavy Andriamanitra, hoavy Jesosy Kristy, hitondra fifaliana, hitondra fiadanana tanteraka. Mafantatrao ve fa manomboka amin'io fanantenana io ny toko voalohany ao amin'ny boky ny Apokalipsy, ary io fanantenana io ihany koa no mamarana azy eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany 17 dia lazaina io fiavian'i Kristy io. Indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra ahita azy. Any amin'ny toko farany, ny toko faharoa amby 20 dia miverina intelo ihany koa ity fanantenana lehibe ity eo amin'ny 12 dia izao ny voalazy: indro ahafaingana ary eto amiko ny famaliko mba maliko ny olona rehetra araka ny asany. Ny 20 hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, ahafaingana, amen, navi Jesosy Tompo. Rehefa miverimberina izany fanambarana izany, na ny apôstôly Jaona izay nampanoratana ity fanambarana amin'ny fony fanantenana ity, dia niika manao hoe amen, avi Jesosy Tompo ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby 20 ny 20. Mety mametra-panontaniana isika manao hoe aingana manahoana moa izany hoe aingana izany? Akaiky manahoana izany hoe fiaviana efa akaiky izany? Ary antombotra manahoana izany hoe efa antombotra ny fiavian'i Jesosy izany? Dia mandeha nisy mpitoroteny anankiray antsoina hoe Pasteur Richard. Toroteny izy namelabelatra ny amin'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Dia nisy nanangatanana ny mpijery nanao hoe Pasteur, ianao milanja fa ho avy tsy ho ela Jesosy kanefa mety tsy ho afaka 10 taona ange zany, mety tsy ho afaka 50 taona na 100 taona akory ane zany, mety mbola ho ela ange zany, tsy amin'izao taranaka misy atsika izao e. Hoy Pasteur Richard namaly an'ity ray aman-dreny anankiray izay efa eo amin'ny 70 taona ny eo. Izao no lazainy: ray aman-dreny eo, tsara ho amin'ny taonanao fotsiny, fa tsy oatra ny taonanao ny fiverenan'i Jesosy. Rehefa mikipy ny masonao ary efa hiratra indray avy eo ny zavatra ho hitanao, aoriana ny fahafatesana dia ny fiavian'i Jesosy amin'kery amboninahitra indray. Ho avy tsy ho ela Jesosy. Moa ve ny Baiboly maneho famantarana ny amin'izany fiaviana tsy ho ela izany? Ireo mpianatry Kristy fa izay rehefa nitoroteny amin'ny fiavian'i Jesosy dia nanontany azy manao Jesosy io: azonao lazaina aminay ve ny famantarana ny amin'io fiavianao io? Ary mahafinaritra fa Jesosy Kristy dia tsy nanafina ny amin'ny famantarana ny fiaviana. Milaza famantarana tsy latsaky ny 20 izy amin'io toroteny ao Matthieu toko 4:20 io, ary lazainy amin'ny mpianatra ny amin'izany famantarana izany. Lazainy ny famantarana ny amin'ny tontolon'ny fivavahana, ny eo amin'ny tontolon'ny politika. Milaza famantarana izy eo amin'ny tontolon'ny natiora, ary miresaka ny amin'izany famantarana izany ihany koa izy eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina. Andao jerentsika
Inona ny famantarana nomeny Kristy fa efa akaiky ny fiaviany amin'ity tontolon'ny fivavahana ity. Andeha sika hijery zany famantarana nomeny Kristy eo amin'ny tontolon'ny fivavahana izany. Amin'ny Matthieu 4:20, ny andininy 4:20 dia zao no voavakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Move tsy hita eo ambany masontsika izany ankehitriny. Miroborobo ireo atoko-pivavahana maro samihafa izay samy manao famantarana, samy manao fahagagana, samy milaza ny azo marina, ary tsy hitantsony hoe aiza ny tokony hizorana, iza ny tena tokony hoarana. O Jesosy Kristy hoe isy mpaminany sandoka, isy Kristy sandoka. Fantatsika ve ny atao hoe sandoka? Tokely ihany no anavana ny marina amin'ny sandoka. Zany hoe totra ny marina ihany zany zavatra izany. Mitory zavatra otra ny marina izy ireo. Manao fahagagana mamitaka mihitsy aza izy ireo. Ny bokin'ny Apokalipsy moa dia efa miteny mihitsy amin'ny Apokalipsy 4:4 manao hoe fa fanany demony ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny andin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Tsisy mpaminany sandoka mihitsy. Iseho anoloantsika hitondra ny carte de visite ny teny hoe izahay dia mpaminany sandoka, fa afenina ao ambadiky ny famantarana izany, afenina ao ambadiky ny fahagagana izany. Profo fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Mitandrema isika amin'ireo mpitondra fivavahana, mitondra antsika mivoaka ny Baiboly. Rehefa tsy avy ao anatin'ny soratra masina, na dia manao fahagagana, na dia manao famantarana, dia tokony hitandrina isika. Fa famantarana nomeny Jesosy ny amin'ny fiaviany tsy ho ela ireny. Ambonin'izany ny fisina fihetsiketseham-pifoazana maro samihafa etseroa, manao famantarana lehibe izy ireo. Hoy ny Apokalipsy 7:30, 7:4, na dia mampidina afo avy any an-danitra azy dia vitan'izy ireo mihitsy. Inona moa ny hevitry ity hoe afo ity? Ara-paminaniana ny afo dia entina anehoana ihany koa ny fanahy masina. Zany hoe fihetsiketseham-pifoazana, toa andraisana ny fanahy masina, toa ahitana fahagagana maro samihafa, kanefa dia sandoka izy ireny. Famantarana laklosy ny amin'ny iverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony izany. Eo ihany koa ny famantarana eo amin'ny tontolon'ny politika. Matthieu 4:20 dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary andready sy filazana ady ianareo. Mety hiteny isika hoe efa nisy foana ane zany, na dia talohan'ny nahaveloman'i Jesosy teto an-tany azy, efa nisy ane zany ady zany. Kanefa ny ady resahana eto dia ady amin'ny fahamarona, ady maro samihafa, totra ny lasa fomba fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ty mihitsy ny ady amin'izao taonjato ivelomantsika izao. Isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Move tsy tanteraka eo ambany masontsika izany. Ity taonjato ity dia tena taonjato ny ramandrika, anjakana ady samihafa. Ady lehibe anankiroa no niseho, ny ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa, izay namoizan'olona 20,000 tapitrisa zany zavatra izany. Dia famantarana omeny Jesosy atsika fa ho avy tsy ho ela izy. Hitondra ilay fanantenana lehibe, akoatran'ireo ady fanaovany samy firenena. Mipotra koa ity ady amin'ny asa fampiororona ity. Atao ny fomba maro samihafa mba hisiny filaminana, hisiny fandriampahalemana, kanefa arakaraky ny ezany mpitondra fanjakana mba hisiny filaminana eto amin'ity planeta tany ity, no vao maika mampirongatra ny ady sy ny tsy fandriampahalemana eran-tany. Efa voasoratry ny Baiboly ihany koa zany ao amin'ny Tesalonianina 1:5 manao hoe raha misy olona manao hoe miandana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fararin'ny vehivavy rehefa miteraka, ka tsy ho afa mandositra izy. Movety zany no miseho eo amin'ny fiainantsika ankehitriny amin'izao vanim-potoana ivelomantsika izao. Ny tena nisina fanarahana be indrindra mba hisiny fandriampahalemana,
nefa amin'izao vanim-potoana izao ihany koa no tena ahitana korotana be indrindra etsero na dia eo ny ezaka ataon'ny firenena mikambana andro aman'alina isy ny fandriam-pahalemana dia mipotra andro aman'alina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ny antony korotana etsero androany ataon'ny soni fa ho atsahatra ny aty rapitso dia efa mipoaka indray ny bomba mampiorokoditra ny mahita ny korotana vokatry ny aty eto amin'ity izao tontolo izao ty. Io dia famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 dia miresaka famantarana ihany koa ny Baiboly ny amin'ny fahafahan'olombelona manapotika ity planeta tany ity izay efa tanteraka ankehitriny. Tsy afaka nanao an'izany zao tontolo izao 100 taona lasa izay. Tsy nananan'izy ireo ny fitaovam-piadiana nokleary 100 taona lasa izay. Fa ankehitriny kosa mirehare ny firenena samihafa fa azony ataony manapotika ao anatin'ny draim-pimaso ity planeta iainantsika ity. Izany dia famantarana omeny Kristy fa ho avy tsy ho ela. Hitondra n'ilay fanantenana lehibe ampitraka atsika tsy tanondrika mandrakariva amin'izao fahorian-tany izao. Apokalipsy 1:7. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valipity ny mpaminany mpanomponao, sy ny olona masina, ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mbanimbanao izay manimba ny tany. Ankehitriny mirehare ny firenena maro ny amin'ny fitaovam-piadiana simika, fitaovam-piadiana nokleary eo ampelantanan'izy ireo. Manana an'izany ny Amerikanina, manana an'izany ny Rosianina, ny Anglisy, ny Frantsay, ny Sinoa. Enina dia ireo firenena izay heverina tsy tokony hianana azy dia tsy manaiky fa manao izay ananany ihany koa. Manana an'izany ny Indiana, ireo Karana, ireo Israeliana, ny Pakistanais, ny any Korea avaratra. Efa tsy fantatra intsony izay anaovana azy anakanana mba tsy rona ho amin'izany famotehana ny planeta tany amin'ny fanamboarana fitaovam-piadiana simika izany. Any Rosia azy dia lazaina fa isaky ny 3 andro izy ireo dia mavita bomba nokleary anankiray amin'ny alalan'ny plutonium izay ananan'izy ireo maro dia maro amin'ireo tanàna maro samihafa amin'izany firenena izany. Efa eo andalana Jesosy. Tsy ny bomba nokleary, tsy ny fitaovam-piadiana simika no entina ampitahorana antsika hamarana ny tantarany tany. Jesosy Kristy amin'ny fitiavany amonjy atsika, amin'ny fitiavany hitondra fanantenana lehibe. Izy no hamarana ny tantaran'ity planeta tany ity. Ambaran'ny soratra masina fa horeraka ny fony olona amin'ny fahatahorany sy fiandrasany izay zavatra hitranga eo ambonin'ny tany. Lioka 2:20. Fa ny herin'ny lanitra ho izy dia hozondozonina. Move tsy hitatsika izany ankehitriny. Ketraka ny fony izao tontolo izao. Inona re no avoaka ny apitso hoe inona re no hitranga eo amin'ny tantarany tany ity amin'ny ho avy. Ny soratra masina dia manome fanantenana anao. Fa afaka mijery any ambadiky ny ady ianao, afaka mibanjina ny any ambadiky ny tsy fandriam-pahalemana ianao, afaka mibanjina ny ambadiky ny fahoriana, ny any ambadiky ny fahampitehany fiaina-tokantrano. Jesosy Kristy banjina. Oka isika mba anandrandra ny masontsika hibanjina izany fiaviana be voninahitra izany. Manome famantarana ihany koa eo amin'ny tontolon'ny natiora Jesosy Kristy. Rambon-danitra, afo tsy mety maty etseroa, tondra-drano etseroa, tafio-drivotra, ororon-tany, izany rehetrarehetra izany dia pirofo fa eo ambany masontsika ny fahatanterahany famantarana ny amin'ny fiavian'i Kristy tsy ho ela intsony. Ao amin'ny Matio 4:20, famantarana eo amin'ny tontolon'ny natiora. Ary isy mosary sy ororon-tany amin'ny tany samihafa. Mety hiteny isika hoe efa nisy mandrakariva ane izany, efa niainana foana ane izany, kanefa mosary amin'ny fahamarona no resahan'i Kristy ho famantarana ny fiverenany tsy ho ela. Amin'izao vanim-potoana izao dia firenena 8 aty Afrika no miaina tsy fanjari-tsakafo
olona ray isaky ny olona enina dia zara fa misakafo ary mampiorokoditra aza dia izao. Mahafantatsika ve fa ray alina isan'andro ange ny olona maty noho ny tsy fahampitsakafo eto amin'ity planeta tany ity. Zany hoe raha tambatra izany mandava-taona dia misy olona 5 hetsy sy 3 tapitrisa mamony aina isa-taona vokatry ny tsy fahampitsakafo. Ambonin'izany ny fienan'ny velaran-tany azo volena. Ireo manam-pahaizana dia niteny manao hoe miena rahetsy kilometatra toradroa isan-taona ny velaran-tany azo volena eto amin'ity planeta iainantsika ity. Mirona makaiza, mirimorimo makaiza ity tany iainantsika ity. Mirimorimo ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Ambonin'izany ihany koa ny fisiany horohoro-tany. Mateo 4:17 manao hoe ary hisy misary sy horohoro-tany amin'ny tany samihafa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia tanteraka mihitsy izay ambaran'ny apôstôly Jaona amin'ny Apokalipsy 4:14 manao hoe dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny toerana dia nisy elatra sy feo sikotrokorana ary nisy horohoro-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy ny olona teny ambonin'ny tany. Eny tsy mbola nisy horohoro-tany mafy sy lehibe toy izany. Iainantsika, ivelomantsika izany ankehitriny, eo ambany masontsika ny fahatanterahany izany ankehitriny. Ireo mpamantatra ny horohoro-tany dia milaza fa 530 isan'andro ny horohoro-tany mandalo eto amin'ity planeta tany ity. Zany hoe tafakatra hatrany amin'ny 2 sy 1 alina hatramin'ny 4 sy 1 alina isa-taona izany. Tena mivelatra manoloana antsika ny famantarana izay nolazain'i Kristy sahabo 2 taona lasa fa ho avy tsy ho ela izy amarana ny tantaran'ity tany ity. Eo ambonin'izany ny etraketraky ny natiora, ny afo tsy voafe etseroa, ny tsunami totra ny amalaza tatoato, nafatesan'olona 3 alina sy 2 tapitrisa ao anatin'ny ray mpimaso monja, fampitena tsy hita navanavana, isa-taona firifiry ny rivodoza mifanesy. Vokatr'izany dia takaitra izay sarotra renina no iainana sy atrena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Vokatry ny famantarana, etraketraky ny natiora, mirakitra fa tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy Kristy. Eo ihany koa ny famantarana eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina, ny fitotongana, ny fitondrantena. Ao amin'ny Mateo 4:17 sy ny 7:30 dia miteny ny soratra masina manao hoe fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana ny olona, nisotro ny olona, napakabady ny olona, namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao anatin'ny sambo fiara. Mety manontany isika hoe ka inona moa ny maharatsy ny mihinana, inona ny maharatsy ny misotro, inona ny maharatsy ny mapakabady? Tsy misy. Toa tsy misy maharatsy an'izany. Ny maharatsy azy dia izao: ataon'ny olona ao anatin'ny fanarana-po, ny fahafinaretana, fanarana-po ny filany nofo, izany rehetrarehetra izany. Adino ny fisiany mandrakizay. Adino fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Variana amin'ny fahafinaretany olona, variana amin'ny fanarana-po ny filany. Vokatr'izany mitotongana ny fitondrantena, rava ny fatoram-pianakaviana, firifiry moa ny tokantrano rava ankehitriny, miamitombo ny salanisan'ny fitondran'ny vehivavy tsy manambady voka ankehitriny. Raha tany amin'ny 4 isan-jato fotsiny izany tamin'ny taona 790 ankehitriny efa 50 isan-jato ny vehivavy no teraka tsy manambady. 50 isan-jato hatramin'ny 570 isan-jato ny tokantrano no mirona makany amin'ny faharavana, makany amin'ny fisarana. Mampalahelo ane fa raiky amin'ny 50 isan-jato ny olona no mitokantrano tsy manambady ankehitriny. 70 isan-jato ny tanora mihoatra ny 50 taona no miteraka tsy manambady ankehitriny. 20 isan-jato ny ankizy no monina ao anatin'ny tokantrano rava ankehitriny, na ny ray
na ny reny sisa no mitaiza azy ireo. Ary mety miatra amin'ny fiainanao koa aza izany. Mety hita eo amin'ny fiaina-tokantranonao izany fitotonganana sy fahampitehana izany. Manome fanantenana Jesosy. Fa na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranonao, dia afaka mamerina amin'ny laona izany faharavana izany izy. Te andray ny tananao izy. Te hanavao ny fiainanao, ary te hanome fanantenananao, fa azo ny atao indray no mampanomboka fiainam-baovao anao eo anatin'izany faharavana izany. Eo ny fitombony herisetra ihany koa, izay profo fa ho avy tsy ho ela intsony Jesosy. Ao amin'ny Genesis 4:1-5 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana avy amin'ny fony, dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ankehitriny mialina amin'ny fampiasa-kery izao tontolo izao. Na ny ankizy azy dia efa maneho fihetsika feno herisetra, mirongatra etsy izany herisetra tsy azo fehezina izany. Toa tsy hita intsony izay fiainam-pilaminana eto ambanin'ny masoandro. Enika herisetra eto amin'ity planeta izay iainantsika ity. Eo ihany koa ny famantarana ny amin'ny fitotonganan'ny toe-karena. Toa tsy mety marim-pototra izany. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Jakoba 5:1-7 manao hoe: ianareo manan-karena, mitomany sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjo anareo. Ny arenareo efa lany ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesina dia ho vavolombelona hiapanga anareo. Sady andany nofinareo tahaka ny afo, efa namory arena amin'ny andro farany anareo. Ny boky ny Apokalipsy ihany koa dia miresaka ny amin'ity toe-karena tsy marim-pototra amin'ny ovaova tsy azo antoka ity, manao hoe amin'ny Apokalipsy 7:17, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Eo andalam-piaviana Kristy. Ho avy tsy ho ela izy. Tanteraka avokoa ireo famantarana, fa ndeha isika anampy anankiroa ny amin'izany famantarana izany. Dia ny amin'ny fitombon'ny fahalalany olombelona. Amin'ny Daniel 12:4 dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piavy ny andro farany, maro ny mazoto andinika, ka hitombo ny fahalalany. Mitombo ny fahalalany olombelona ankehitriny. Rehefa mampiasa ny findahintsika isika hiantso ny fianakaviana, dia profo ny fipoahan'ny fahalalana izany. Rehefa mampiasa ny ordinateurantsika isika ankehitriny, profo ny fipoahan'ny fahalalana izany. Ireo manam-pahaizana azy dia nilaza mihitsy fa ny 700 ny teknisiana sy ny siantifika teo amin'ny tantaran'ny planeta tany dia velona amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Miroborobo ny fahalalany zanak'olombelona, manambara amintsika ny soratra masina. Fa efa eo anoloantsika ny fahatanterahany fiavian'i Kristy tsy ho ela intsony. Ny zavatra izay tsy niainana 20 taona lasa izay, dia lasa miseho eo anoloantsika, iainantsika. Ireo teknôlôjia maro samihafa mitombo ny fahalalany olona, ary tsy eo amin'ny teknôlôjia ihany, fa eo amin'ny lafiny ara-pivavahana ihany koa, eo amin'ny famantarana ny soratra masina ihany koa, ny filazantsara izay miroborobo ny fahafantaran'olona an'izany. Profo ny fiavian'i Kristy tsy ho ela izany. Izao no voalazany ao Matthieu 4:1-5 manao hoe: ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao tonga ny farany. Ny boky ny Apokalipsy ihany koa dia miteny manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany, sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra. Ny filazantsara miparitaka amin'ny firenena rehetra. Profo izany fa mivelona amin'ny andro farany isika. Miroborobo tsy takatry ny saina,
ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra mampiely zany filazantsara izany ho amin'ny olona rehetra, ho amin'ny firenena rehetra, ho amin'ny foky rehetra, ho amin'ny samihafa fiteny rehetra. Ireo firenena izay tsy nahitana vokatra fahiny tamin'ny fitorinan'ny filazantsara ankehitriny, fanahinarivony no manolo-tena ho an'Andriamanitra, miroborobo ny fitorinan'ny filazantsara, na any amin'ny tany komunista fahiny, na any amin'ireo tany izay nandrara ny fidiran'ny filazantsara ankehitriny, dia toriana amin'izany firenena izany ny filazantsara, ary miroborobo betsaka ny olona isan'andro mandray ny filazantsara, manolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra. Ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy, tanteraka eo anoloantsika ny famantarana, eo an-dalana amarana ny tantarany'ity tany ity. Mety miaina fahoriana tokoa isika eto, mety efa vesara ny fijaliana ny fiainanao, mety efa ketraky ny fanaitainana maro isan-karazany, vokatry ny tsirariny eto amin'ity tany ity isika. Ny ditra ny ankizy ve, tokantrano rava ve, aretina tsy mety sitrana ve, tsy fananana asa ve, mety mahaketraka ny fotsika izany, ary mampitebiteby atsika ny amin'izay ho avoaka ny abitso. Ho Jesosy miteny aminao androany manao hoe, miandrandra, jereo ao ambadika izao zava-misy izao, fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Azonao atao ve amin'ity androany ity ny anapa-kevitra mba hiandrandra hibanjina ny fiavian'i Kristy, tsy voahozona hitanondrika isika, tsy voahozona ho kivy amin'ny fahoriana eto amin'ity tany ity, fa manome fanantenana lehibe atsika Andriamanitra, ary atolony ho anao zany ankehitriny, omeny anao zany fanantenana izany, fa ny fiavian'i Kristy dia fahasambarana, fiadanana, filaminana, ary fiainana mandrakizay tsy misy fahoriana intsony ho anao. Raiso Jesosy etoany, atolory azy ny fiainanao, miandrandra, omany ny fiainanao ho amin'izany firenena.